Lafim-baovao mahakasika ny vidin'ny solika kosa efa tokony atra tamin'ny tsy volana Mey ity ny fampiakarana ny vidin'ny solika fa mbola tsy niesika aloha izany hatreto. Raha ny fantatra dia eo amin'ny 500 ariary eo ny elanelany eo ny vidin'ny solika misy amin'izao fotoana izao sy ny vidin'ny solika tokony ho izy na ny antsoina hoe vérité de prix. Tokony hiakatra tsikelikely moa araka izany ny vidin'ny solika. Fanadihadiana. Tokony efa nisy ny fiakaran'ny vidin'ny solika tamin'ity volana ity raha ny fantatra. Anisan'ireo mizaka ny vokatry ny tsy fampiarana ny antsoina hoe vérité des prix ireo mpitantana tombom-pitsinjara solika. Taty aminay ngena manomboka tany amin'ny volana mars araka amby folo sy roa arivo nefa nahena dia mba nisy any aloha fampiakarana azy fa tena fampiakarana azy tsy zarizary tamin'ny kompania sasany ny andro sasany tena tsisy mihitsy. Tsy mety ary izay moa natonga narenga aminareo tamin'ireo namanareo sasany nisy miresaka nanontany tamiko hoe maro ny station no mikatona amin'izao fotoana izao satria ny antony dia tsy mahaleo sara intsony fetiny ary tsy azo tsy le tombom-barotra eritreretina ho azy tsy azo tsona dia manary vola le gérant. Manoloana ireo mpanjifa izay misy ny menomenona noho ny afitoky ny pompista sasany dia nilaza ny filohan'ny GPGLSS fa tsy ireo pompista rehetra no mangalatra. Ny antso ny mpanjifa rehetra ity farany mba hijery tsara ny tableau rehefa maka solika ary hampandray avy hatrany raha mahatsikaritra fihetsika hafahafa ataon'ny pompista sasany.